Angibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Hoafaingana ny fitsarana ireo olona voatazana vonjy-maika any am-ponja raha ny fanambarana izay navoakan'ny ministeran'ny fitsarana. Efa misy ny fivoarana goavana saingy mbola ilaina fanohizana izany hoy ny ampiarony zon'olombelona sy ny zon'ny voafonja. Manoloana ny resaka nataon'ny solomavamboaka voafidy tao Ambovombe mila vonjy Philbert atao amin'ny televiziona tsy miankina iray teto Antananarivo namoaka fanambarana manameloka azy ny fikambanana be ny tanàna ao anatin'ny distrikana Ambovombe Androy. Toerin'izy ireo fomba fiasa sy toe-tsaina mamboatry firenena. Manomboka ny vanim-potoana isian'ny trangapesta eto Madagasikara raha nambaran'ny tompony andraikitry ny fahasalamana. Ny fisian'ny loto sy ny doro tanety no anisan'ny ontony miteraka fiparitany izany aretina izany. Miisa 30 ireo zatovolahy nanao fanompoam-pirenena ka navita 420 volana nahazo re-engagement no naverina any amin'ny fianakaviany. Antony izany fisian'ny osika tao anatin'ny antota taratasy mahakasika azy ireo. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany fitaom-pitsarana goavana mahakasika ny asa fampirona na hafatesana olona manodidina ny 30 tany Frantsa ny 13 Novambra 2022 aritra sy volana ny fitaom-pitsarana. Ny andidiny revetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy tonga tsondray eto amin'ny fotoanany vaovao eto amin'ny Kolo TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao hoafaingana ny fitsarana ireo olona voatazana vonjy-maika any am-ponja raha ny fanambarana izay navoakan'ny ministeran'ny fitsarana. Efa misy fivoarana goavana saingy mbola ilaina fanohizana izany hoy ny mpiaron'ny zon'olombelona sy ny azon'ny voafonja. Michel Arnard zone. Efa misy ny fivoarana amin'ny fitsarana ireo olona voatana vonjy-maika any am-ponja saingy mbola misy ihany koa ny ezaka mila tohizana. Misy sokajy maromaro ny fepi-taona hitazomana am-ponja vonjy-maika ny olona iray raha ny fanazavana miankina amin'ny fandikan-dalàna nataony. Tsy voatana vonjy-maika tsy betsaka ireo olona voatana vonjy-maika izay mbola tsy voatsara nefa ny hita foana aty fahasaran'ny asany zareo hoe misy ny ezaka izay ataony zareo. Izay moa amin'ny alalan'ny avokanay mirégulariser ny situation'ireo voatana vonjy-maika tsy ara-dalàna fa nefa rehefa tena mijery miatsofoka izay mandeha mijery ihany dia hita hoe tena vitsy ary ataoko hoe rarement ny mahita an'izay hoe fitanana ponja vonjy-maika tsy ara-dalàna izay. Matière de délit izy dia 6 mois de détention préventive dia tokony ho voatsara ilay olona. Dia manana afaka manao prorogation an'io 6 mois io nefa ny mpitsara raha toka mbola misy zany ny fanadihadiana ka hita hoe mbola tsy ampy ilay fanadihadiana dia afaka alavany kely io 6 mois io afaka alavany indroa io 3 mois ny anankiray ka raha mbola tsy vita ao anatin'iny 3 mois iny dia afaka alavany farany 3 mois farany fa ao anatin'izay 6 mois 3 mois zay tokony amin'ny faran'ilay 3 mois izy tokony efa voatsara amin'izay. En matière de délit izay, en matière de crime indray izy 8 mois no délai légal tokony hitazomana olona anankiray ka raha mbola tsy vita ao anatin'ny 8 mois iny ny fanadihadiana dia afaka mbola manitatra 6 mois indray ny mpitsara ary raha mbola tsy vita amin'ny 6 mois iny dia afaka manitatra farany 4 mois izy. Ao anatin'izay nefa tokony efa voatsara amin'izay izy fa tsy afaka manitatra plus n'izay tsony izany izy. Antony maro no mahatonga ny fampanohavana hitazona am-ponja vonjy-maika ny olona iray amin'ny ankapobeny tsy voatery noho ny antony ratsy ihany izany raha ny fanazavana. Ny akaty Madagasikara izay miara-miasa amin'ny ministera amin'ny fitsiriana ireo olona ny am-ponja sy ny fampanarahan-dalàna ny fampiarana ny zon'izy ireo. Antony maromaro no mahatonga ny fampanohavana mitazona ny olona ao azona vonjy-maika. Ohatra hoe atahorana izy sao hitsoka, ohatra ihany koa fiarovana ny ainy, ohatra hoe raha mivoaka eo izy dia mety hisanao fitsaram-bahoaka
isan-karazany ary iny zao tsara fantatritsika hoe tsy voatery ho ratsy ny antony hitazomana ny olona ho atao mandat de dépôt zany fa ho an'iny olona iny mihitsy ihany koa mety mahasoa azy kokoa no mijanonao que ce soit psychologiquement na hoe fiarovana ny ainy sy indrindrindrindra moa zany amin'izay mety mbola enquête atao alalana tokoa na melika izy na tsy melika amin'ilay raha anankiray. Raha ny zavatra iny nota nivoaka iny aloha zany dia ka hatramin'ny farany 2021 zany nijerena ny ezaka voalohany dia miasa be ihany koa zany zay ary hijeren'izay amin'izareo dia mbola anatsara zay mety mbola fiaraha-miasa tokony ho anatsarana n'izay zany satria ny tanjona anankiray dia ray ihany ny projet anay sy ny any fanjakana zany. Raha tsy ivona ny noty navoakan'ny ministeran'ny fitsarana ho afainganana ny fitsarana ireo olona voatazona vonjimaika ny amponja hatramin'ny faran'ny taona 2024 tanjona atratrarina ny isa voatsara 70 sy miandry fitsarana 30 isanjato na ny ratio 70/30. Manoloana ny resaka nataon'ny solombavamboaka voafidy tao Ambovimbe Androy mila vonjy Philobert atao amin'ny televiziona tsy miankina iray teto Antananarivo namoaka fanambarana manameloka azy ny fikamanany be ny tanàna ao anatin'ny distrika Ambovimbe Androy atoerin'izy ireo ny fomba fiasa sy toe-tsaina mambotry firenena gato Andriatsila. Taoriny ny resaka nataon'ny solombavamboaka mila vonjy Philobert atao amin'ny aino manjery tsy miankina iray namoaka fanambarana ny fikambanany be ny tanàna ao amin'ny distrika ny Ambovimbe Androy. Hitantaratra ho izy ireo ny fiovana sy ny fizotran'ny fandehanan'ny asa fampivoarana ny atsimo ka elohana ny resaka manaratsy sy manosopotaka. Raha nisy olona ny voy fanaratsiana sy fandotoana ny filoha Anjy Rajoelina teto amin'ny firenena dia loha laharana amin'izany ny député mila vonjy Andriasy Philobert hoe Andriamatoa filoham-pirenena no lehibe ny Malaso. Androany izy tapidalakalehaka manao ny fomba sy tetika hahitana azy ka manaratsy ireo tompona andraikitra aty ifotony mba hahatonga azy ho voaraika isehoany ho loha laharana amin'ny fanohanana ny filoham-pirenena. Toherinay marindrano izahay be ny tanàna rehetra miaradia amin'ny fitonja mpanjakana aty amin'ny distrika ny fiaraha-miasa amin'ny solombavambahoaka mila vonjy satria efa ao anatin'ny rany mihitsy izany toe-tsaina tiakolikoly sy manosopotaka izany. Izy mihitsy no mpizara vola tamin'ireny raharaha pandor reny sy nanevateva olona imasombahoaka fomba fiasa sy toe-tsaina manambotry firenena ary manohitra amin'ny lalantsana itondrany filoham-pirenena ny fizotry ny fandrosoana izany. Fifanomezan-tanana ny tokony atao ho ireo be ny tanàna ahafana mampandroso ny firenena fa tsy fanaratsiana sy fanakianana. Tokony handray anjara amin'izany avokoa na olom-boafidy na olom-boatendry hatramin'ny ponina eny fotony. Ka efa heverina ho lany andro angamba itony fifanaratsiana lava ity izay tsy nampandroso fa manina moa raha miara-misalahy ny fampandrosoana fa tsy mifaminga. Avela koa izay fa mitondra fampandrosoana fanohanana no atao fa tsy fitsivalarana. Izay zany no toherinay toherin'ny tenako manokana marindrano fa tokony hibanjina amin'izay ny fampandrosoana ity faritra ty ny rehetrarehetra na olom-boafidy io na olom-boatendry io eny fa hatramin'ny vahoaka etinara dia hibanjina ny fampandrosoana ary efa miandrandra fatratra ny fampandrosoana ho etin'izao fitondrana zao. Raha tsy ivony efa maro ny fitarainana voaray mahakasika ny fomba fiasa sy ny fitondratena ny solombavambahoaka mila vonjy. Ny taona 2024 efa nisy ny filajana sora-baventy nataon'ny ponina ao anatin'ny commune misy Savalo ao anatin'ny distrika ny Ambovimbe nilaza fa tsy milaza intsony. Nanao fanambarana ihany koa ireo mpikambana ao anatin'ny antoko TGV Vakinankaratra fa tsy manaiky ny fanakorontanana atao Antsirabe manoloana ny etsiky ny mpanoatra ny sabotsy ho avy izao fanampanazavana. Tatoaty dia niseho teto Antsirabe ny finokononana ampiasan'ny tanàna Antsirabe ho sehatra ambolena savorovoro anakorontanana ny fiainan'ny vahoaka eto Vakinankaratra sy amerenana ny firenena manontolo. Manoloana izany teto dratsy ny sasany izany ny vahoaka Antsirabe dia manao ampabe masy fa mitsipaka ny kitsorano izany tetika fanakorontanana izany ary tsy anaikitra na oviana ny anaovana Antsirabe ho sorona itadiavan-tseza
ho an'ny sasany. Mampitandrina ireo zatra lalan'ny rinina ka mbola mitady anao hitsin-dalana fa miroso any amin'ny fampandrosoana ny vahoaka Antsirabe ka tsy anaiky hiverin-dalana itsony. Anaovana fanambarana iombonana androany amin'ny fanoerana sy ny tsy fakasitrahana ny fandrebirebena, ny fanakorontanana, iny izay mety ho lafin'ny rehetrarehetra mihitsiny fandraika amin'izay ho fanakatsakana ny fampandrosoana izay mandeha eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana. Tena nanapa-kevitra reto tapakasina mandeto miaraka amin'reto mpikambany reto izay tratrantso ny androany fa anao izany fanambarana ny iombonana izany anambarana pahabe maso fa ny vahoaka Antsirabe, ny vahoaka ny vakina karatra dia tsy makasitraka itsony ny fandrebirebena, ny fanakorontanana sy izay mety ho karazana hoe fampikatsona na sanatriavana hitaritra korotana mihitsy azy ho atao eto amin'ny distrika Antsirabe. Manoloana ny tsindry azo lenina sy mifanarota-pahefana ny tranga ao Betroka manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ny mponina any an-toerana hijery akaiky ny toedra raka eto Andriatsilava. Fahaverezan'omby misy saraka amby 7 tao an-tsena ankatrakatra komuna Ambatomivary ny volana Jona 2024 no nandohaniny raharaha. Fianakaviana iray no tompon'ny omby very ka io fianakaviana io indray avy eo no voalaza fa namon'olona. Rehefa nataony mpitany filaminana ny fanadihadiana, voalaza fa fanosora-potaka ary tsy nisy akory ny ain'olona nafoy, kopy sandoka no navoaka ny ben'ny tanàna. Na izany azy, nasaina nandoty mety sy iray tapitrisa ariary ireo voaendrikendrika, tsy nijanona atreo. Nitoy tamin'ny fisamborana tsy amanantony sy ny fampidirana ponja avy hatrany ny raharaha ka mbola tsy milamina hatramin'izao. Manao fihinanana nay amin'ny lafiny samborona zay dia mpandavin'ny vola be, samborona dia mpandavin'ny vola be. Tsy hitanay tony zany zay hataonay satria regny no ataonay fanjakana mahefa agny fotony, afaka midiny amin'ny fotony gendarme, kanjo tsy hitanay zay ataonay sy nagnino fa hoe hamonjy le ansondreo hoe hanao raha fagnavahana igny Betroka dia nidarolana teo public teo ary hitany substitut zay nefa tsy nahataitra anazy ary nefa ny zavatra misy na ny devant public eo amin'ny cathédrale luterana zany nanamborana anay telahy retoarany izao ary martosa sy nikatra egny manroa lahy amin'izao orsitony zay zay tena tompony omby raiky amby 7 very taoriany ity tranga zavana namosohina anay hoe namono ity koa dia lasa miverimberigny le asaransy noho ny amin'ny alalany tao na mitaraigny zay tsy hitanay tsony zay taraina anay ka zay no hahatonga anay hany magnatony aty amin'ny piariny zon'olombelona aty amin'ny fototra Antananarivo to. Ireo tompony omby taty aoriana no nilazaina fa namon'olona ka nahiditra ponja tsy nampandoavin'ny mpitandro filaminana volabe ireo. Io olona voalaza fa novonoin'izy ireo io izay tsy misy akory ary namorona ny ben'ny tanàna kopy osoka raha ny fanazavana. Dia izay fitarainana zay zoro zay no arovana hoe amin'ny fomba hoanany ahafahany mera mamoaka kopia zay olona tsy maty akory tsy nisy kory dia mitaky zany zay mpiariny zon'olombelona ary mangataka an'ireto mba hampiakatra anazy ao anatrehany fitsarana satria osoka ny kopia zay nampidirana olona ny amponja amin'ny tsirariny dia lasa le olona any ato amin'ny andaniny lasa alerena andovola tsy ara-dalàna rehefa tsy mety mandovola tsy ara-dalàna le amin'ny manam-pahefana le olona nampitandro filaminana dia ampirorona dia izay ny atongavany eto ka dia mitsipaka tanteraka an'izay mpiariny zon'olombelona. Mangataka ny mpitondra fanjakana hijery akaiky ny toetra rany ao Betroka araka izany ireto fianakaviana niara ny tsindro azo lena ireto adiny ny asa nanyrahana amin'ny mampitandro filaminana ny toerana hoy izy ireo ka ny tranga tahaka izany no mahatonga ny mponina tsy atoky ny zandary intsony. Tena mana zany mpitandro filaminana raha zovina mana dia raha matim-bola zany le mpitandro filaminana satria raha fa tsy manam-bolana ao dia midoboka ary rehefa manam-bolana ao dia na manao asa rasy tahaka ny atao ty azy na mitomboto le asa rasy dia lasa ohatra manao kopaka amin'le gendarme zany le malaso ary zay indrindra mampitaragnanay ty mamety ty zay nisany hoe mivoy sy Zohary Prospera samy assistany Lenasolo Nicolay io zany fa raha tsy naisan'io dia samy zahay civil no miady dia mety ho hifandefitra na mifagnavaka omby dia zany fa agnay ampiarana ny hoe famoiza aminay amin'ny daroko sy ny namany gadraina ty zany tena mampalahelo nefa ny tany mba misy fanjakana ihany to tany misy fanjakana ary ny lalàna dia hoe olo-panjakana hay na agny amin'ny toerana zay manginy agny lavitra ny tany lavitra andriana agny aza to. Ny tranga tahaka izao no mahatonga ny fitsaram-bahoaka hoy kosa ireo mpiariny zon'olombelona namafy hatrany ka tokony ho jerena ary andraisana fanapahan-kevitra ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy ny ao Betroka ihany, faritra maro no nandrenesana fitarainana fa miverina manao ny hery famoretana indray ny mpitandro filaminana
izay natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Isan'izany ohatra ny any amin'ny kariera ao andilana avaratra. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia manomboka ny vanim-potoana isy ny trangana pesta eto Madagasikara. Raha nambaran'ny tompony andraikitry ny fahasalamana. Ny fisian'ny loto sy ny doro taneta no anisany antony miteraka ny fiparitany izany. Abrahama Randriamanana. Vanim-potoana isehoan'ny tranga sy anisan'ny mampirongatra ny aretina pesta eto Madagasikara ny volana aogositra hatramin'ny volana aprily raha nambaran'ny tompony andraikitry ny fahasalamana. Ny pesta izay arety mbola avy mifindra amin'ny olombelona amin'ny alalan'ny kaikitry ny parasy. Ny fisian'ny loto, ny trangana doro tanety ary ny fanatanterahana ny famadihana ankehitriny no anisan'ny antony lehibe miteraka ny fifindran'ny aretina pesta eny anivon'ny fiarahamonina raha ny fanazavana. Rehefa tsy voatsabo ilay pesta ny atoto tarimo matetika no mahazo ny olona amin'ilay izay kaikitry ny parasy zay dia lasa mivadika pesta ny areti-tratra. Efa manomboka koa ny doro tanety mampitonga an'ilay voalavo tondra ny otrika aretina manatona ny toeram-ponenana dia lasa mifangaro amintsika. Ny pesta koa ndraindray misy fomba fifindrany amin'ny fikirakirana n'ireny razana ireny amin'ny alalan'ny fahamadihana, razana izay matin'ny pesta dia lasa mahazo ilay pesta tonga dia pesta ny areti-tratra ireo olona mikirakira an'izany. Ny fiakaran'ny hafanan'ny vatana tampoka, ny aretin'andoha, ny kohaka sy ny areti-tratra amin'ny ankapobeny no anisan'ny tranga famantarana ny pesta raha nambaran'ny tompony andraikitra. Ny fanamafisana ny fanarahana ny fipetraram-pahasalamana, ny fitandrona ny fahadiovana ary ny fanatonana tobi-pahasalamana manoloana ny fisian'ny tranga mampahaiah no anisan'ny vahaolana ahafahana misoroka ny fipahariana ity aretina ity. Etsy ankilany, manentana ny rehetra hitandrina ny tompony andraikitra amin'ny fanatanterahana ny famadihana, na tsy mbola misy aza ny fandraran'izany tao aorian'ny fiafaran'ny vanim-potoanan'ny amiana ara-pahasalamana. Ohatra ny fifindran'ny coronavirus ihany io dia tsika moa zany efa nametraka ny fitoram-panjakana fa tsy ao anaty amiana ara-pahasalamana intsony, kanefa tao anatin'ny fanambarana dia mbola nantitra terina ny fanarahana ny fipetrasakana izay tokony mbola hitohy, ka rehefa manaraka ny fipetrasakana isika dia efa miaro sady koa amin'ny pesta ny areti-tratra zao izay mety ampirongatra ny pesta dia mba hialantsika hatreto aloha ny fitoram-panjakana dia mbola tsy namela ny fanaovana famadihana aloha dia arahantsika izay fandaminana izay. Ny distrika Anarivon'ny Mamo hatreto no nahitana ny trangana pesta izay efa nahafatesan'ny olona maherin'ny 10 raha nitatitra ny ministeran'ny fahasalamana. Nanamafy ny tompony andraikitra fa mitohy ny fanaraha-maso ireo faritra samihafa ahina isindy aretina ity ankehitriny. Lafa mavao hafa kosa indray dia tsy tokony ohatra ny 790 ariary ny kilaon'ny Varitsinjo eto Antananarivo ho ny SPM izay nandefa appel à manifestation d'intérêt ho an'ireo mpandraraha avonina hiary asa amin'ny fitsinjarana ilay vary 320 taona avy any Inde. Gaëtan Andriatsila. Anomboka rapiditra alakamisy 7 septambra 2024 ny fandraisana ireo mpandraraha, mpamongady sy mpanjara ny vary tsinjo milanja 320 taona no afarana avy any Inde ary toy mandrapatapitra ny stock. Araka izany, nandefa fiantsona amin'ireo mpandraraha afaka miara-miasa hitsinjara ireo vary ireo ny SPM. Ka izay voafidy hiara-iasa no hitsinjara amin'ny toerana safidiny ny tsirairay avy. Misokatra ho an'ny mpandraraha rehetra manana traikefa mahakasika ny fitsinjarana PPN araka izany ny SPM. Ireto avy ny fepetra takina. Mijanona ho 207 alina ariary ny vidin'ny iraiky tapo 50 kilao, vidiny miainga automasina. Ferana ho 2,000 ariary isaky ny kitapo 50 kilao ny tombony alain'ny mpamongady ary 3,000 ariary isaky ny kitapo 50 kilao ny an'ireo mpanjara. Araka io fampahafantarana io, taorin'ny kajikajy napetraka amin'ny vidy ividianana, ny sara-pitaterana sy ny fibatana, tsy tokony hihoatra ny 790 ariary isaky ny kilao ny vary ho tsinjaraina amin'ny mpanjifa eto Antananarivo renivohitra, Antananarivo Atsimondrano sy Avaradrano, ary tsy tokony hihoatra ny 790 ariary isaky ny kilao ho an'ny Toamasina voalohany sy faharoa. Isy ny fanaovana sonify fanarahana amin'ireo fepetra takina ho an'ireo mpandraraha vonina ary tsy maintsy aloha mialohan'ny hitondrana ny entana ny vola. Ny fandraisana ny atota taratasy izay farana ny sabotsy 12 septambra ho avy izao. Tonga ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay hiatantsika mahakasika ny lalam-piofanana malagasy izay hita any amin'ny université any Beijing Chine any. Eo ihany koa momba ny Coupe de la CAF rehefa avy eo ary. First
plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 000 arrières TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Miditra amin'ny tapany faharoany vaovao isika. Miisa 30 ireo zatovolahy nanao fanompoam-pirenena ka efa navita ny 4 volana nahazo re-engagement no naverina amin'ny fianakaviany. Anton'izany moa ny fisian'ny osika tamin'ny antota taratasy mahakasika azy ireo ny alarana avy. Amin'ireo zatovolahy nanao fanompoam-pirenena ka efa navita 4 volana na ny service légal ary nahazo engagement manerana ny nosy. Miisa 30 no naverina tany amin'ny fianakaviany noho ny fisian'ny osika tao anatin'ny antota taratasin'izy ireo. Tao anatin'izany moa dia nisy ny fanamarihana madinidinika avy any amin'ireo le toby izay iasan'izy ireo ka nahatonga ny etat-major iroso amin'ny fitsirihana akaiky ny antota taratasy mahakasika an'izy ireo. Hita tamin'izany ary fa nisy tokoa ny tsy nanara-dalàna tamin'ny antota taratasy izay hita tamin'ireo zatovolahy ireo. Misy ohatra ny efa be taona, efa mihoatra ny fetra izay tokony hirotsahany hanao an'izany fanompoana izany. Misy ny antota taratasy osoka. Misy ireo izay nilaza fa efa nanao fanompoam-pirenena tato amin'ny tafika malagasy nefa tsy hita ny antota taratasy momba azy. Tsy azo ekena hoe ireo tompony andraikitra ny tranga toy izany ary efa irosona ny fanadiovana eo anivon'ny tafika malagasy. Amafisina ny ady amin'ny kolikoly ary tsy maintsy apetraka izany indrindra ao anatin'izao fanitsin-drafitra izao. Amin'izao fotoana izao efa miroso foana amin'ny resaka restructuration fanitsin-drafitra eo anivon'ny tafika malagasy. Anatin'izay koa ny fiadivana amin'ny resaka kolikoly. Dia justement zay ireo miaramila ireo dia misy osoka sy zavatra maromaro tsy mety tsy ara-dalàna teo anatin'ny dosieny. Ary io tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara. Dia izay nahatonga andreo nalaina indray ny verifiena indray ny dosieny dia izay hita fa misy zavatra tsy mety na misy osoka dia nalefa mody dia ny sasany kosa izay voamarina fa tena izy dia mitazomina ihany. Na efa miverina any amin'ny fianakaviany aza ireo tanora ireo, misy ihany ny fitoriana apetraka ireo tompony andraikitra eny amin'ny fitsarana manoloana ny trangana osika toy izao. Mbola mety kosa hatreto ny fitsirihana ireo antota taratasy ho an'ireo zatovolahy hafa ary andrasana ny toy ny raharaha. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia vonina anolotra volavolan-kevitra hoentana hanatsarana ny tontolon'ny fitaterana taxi moto ireo mpitondra izany raha tsy nahazo alalana taorian'ny fanapahan-kevitra communal Nambina navelo orso. Taoriana amin'ny fanapahan-kevitra no raisina avy any anivon'ny mpanolotsiana munisipaly mahakasika ny tsy fanekena ny fisian'ny taxi moto eto Antananarivo. Nampiantso mpanao gazety izy ireo ny maraina teo ny amin'ny fahavononana anolotra izay volavolan-kevitra sy fampiasana izay. Anolotra ireo volavolan-kevitra izay efa nananay mba hoe ampandrosoana izany asan'ny taxi moto izany mba tsy hisian'ny tsonony hoe concurrent na resaka hoe manara-dalàna sa tsy manara-dalàna mandohetra sa tsy mandohetra ny taxi moto. Amin'izay zany mba hoe samy mandohetra daholo ny rehetrarehetra dia manana fandaminana koa eo amin'ny asa rehetra. Araka izany, raha misy ny fanafoanana tanteraka ireo taxi moto ireo, maro amin'izy ireo ihany koa ny very asa amin'izao krizy ara-ekonomika izao. Ankilany ny aika ihany koa fa tsy nisy ny fanarahan-dalàna amin'ny fiazy ireo fa saingy efa nisy ny fanantonana tamin'ireo tompona andraikitra samihafa. Tena marina tokoa izany hoe tsy nisy izany lalàna amin'ny fian'ny taxi moto izany. Izay moa izany dia nangatahana raha nandeha izay tany amin'ny ministère-ny transport, nandeha izay tao amin'ny commune, nandeha izay tany amin'ny ADT dia hoe manolorona ireo volavolan-kevitra ho tapahana ho avadika lalàna ifezana zany hoe taxi moto zany. Ary efa vonona tamin'izany zany izay hoe na ny resaka hoe resaka code de la route. Tsahivina fa mahatratratra any amin'ny 3,000 mahery ireo mpitondra taxi moto eto Antananarivo amin'izao fotoana izao.
tontolon'ny fampianarana kosa indray dia aoriana ny fahazahonany mari-pahaizana baccalauréat maro amin'ireo mpianatra tsy mahafantatra ny lalam-piofanana tokony arahana. Sakana iray amin'ny fampandehanana an-draharaha eny anivon'ny anjerimanontolo izany nambinina Ravela Arsantra. Miambany ny fari-pahaizana ankizy mpianatra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Miainga avy any amin'ny sekoly ambaratonga fototra nefa izany. Zava-dehibe araka izany ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Ny fampianarana sy ny fanabeazana no andry iankina ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ny fari-piainan'ny mponina. Be dia be zany ny facteur miditra amin'ny resaka fampianarana io ary raha te mpandroso firenentsika dia io tokony tena karakaraina voalohany indrindra io kalitaon'ny fampianarana io. Kalitaon'ny fampianarana io ma tsy vitan'ilay hoe manao sekoly tsika tena tsara manao sekoly fa sekoly efa bedibe no miteny izany rehefa mpampianatra ao anaty ny fram tsisy raha tsisy dikany tsy dikany izy dia mpianatra fotsiny mety mba mipetraka amin'ny latabatra tsara sy iza tsara dia zay fotsiny ilay izy. Tokony miomana hatrany amin'ny voalohany ireo mpianatra anaran'ny fanadinana baccalauréat hialana amin'izay fahadisoana safidy izay. Fanampiana aloha le izy voalohany indrindra ho an'ireo mpianatra rehetra. Be dia be manko ny olona ny mpianatra tsy mahafantatra hoe misy any université ohatr'izao eto Madagasikara misy ohatr'izao dia 30 misy any université maro be ny afaka hisafidiananao fanosihana sy fanampiana ho an'zareo mba hisafidy izay lalana tokony ilaina ao anatin'izay sehatry ny université izay. Amin'ity farany herinandro ity isy ny fiaonana amin'ireo mpianatra vao afaka baka sy ireto mpianatra ireto ary isy ny torolalana hialana amin'izay fahadisoan-tsafidy izay. Ny fanadinam-panjakana baccalauréat izay mbola andrasana hatreto ny vokatra indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanombohana ny taom-pianarana lalam-pifanana malagasy amin'ny université any Benjina Chine taom-pianarana 2024 sy 2025 azy diplôma licence ireo mpianatra aorianany efa taona ianarana ny teny malagasy ka eto Andriatsila. Vokatry ny fiarahamiasan'ny Université Antananarivo Madagasikara sy ny Université Beijing Chine ary ny masoivo malagasy any Chine amin'ireo ambaratongan-drafitra eto an-toerana sy any Beijing. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny taom-pianarana 2024 sy 2025 lalam-piofanana malagasy amin'ny université any an-toerana. Isan'ny anamafy ny fifandraisan'ny firenena roa tonta izao ezaka ny rahamanana izao hoy ny masivony Madagasikara any Chine. Voninahim-pirenentsika ny sokafany fampianarana teny malagasy amin'ny firenena vahiny matanjaka toa ny Chine. Tena be dia be ny tombony satria apitatra be ny fifaneraserana amin'ny fampianarana aloha zany fa indrindra koa araka toekarena mba hifakarozana amin'ny rehetrarehetra na ara-tsiasa na ara-fampianarana na ara-toekarena amin'ny zareo soa zany tsika ka zay ny tena hita hoe tombony be dia be mampitombony laza Madagasikara zany amin'izao fotoan'izao fa vitsy fotsiny manana an'izany taranjana teny Pyrénées zany aty Chine. Malagasy zany no anisan'ny voafidiny zareo amin'ny teny vahiny ho ampianarana aty amin'ny université aty Beijing. Manana université mampiofana teny sinoa ihany koa ny eto Antananarivo efa ho taona maro zao. Betsaka amin'izy ireo no efa amperinasa. Eo ihany koa ireo nanohy ny fianarany any amin'ny Repoblika Entim-bahoaka ny Chine. Mpampianatra telo no mampianatra ny première année, roa ny sinoa, diplomate mahay miteny gasy ary iray ny malagasy. Misy 12 ny mpianatra ao amin'ny première année manao io filière malagasy io. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia nahazo fampitaovana avy amin'ny tetika safanily ny EPP Mazoarivo Antsirabe voalohany. Sekolim-panjakana izay mandray an-tanana manokana ireo zaza manana fahasembanana koloteve Antsirabe. Ao anatin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia manana ny zony hianatra toy ny zaza rehetra ireo zaza manana fahasembanana. Mbola vitsy anefa ireo sekoly natokana ianaran'izy ireny. Raha ho an'ny eto Antsirabe manokana dia eto amin'ny EPP Mazoarivo Antsirabe voalohany no mandray tanana ireo zaza manana fahasembanana ireo. Betsaka ireo ray aman-dreny no naniry ny ampiditra ny zanany hianatra teto tamin'ny taon-dasa. Saingy noho ny tsy fahampiany W ianaran'ireo mpianatra dia tsy afaka nandray izany ny sekoly. Araka izany dia nanolotra fampitaovana sy nanao tantsorika amin'ny fanamorana ny fampidiran'ireo zaza manana fahasembanana an-tsekoly. Ny avy eo anivony tetikasa fanily vohy CBID. Tantsorika ny vatana amina ankizy hianatra no ataon'ny vohizo zany.
manamora ny ahafahan'izy ireo miditra an-tsekoly fourniture scolaire ohatra dia misy apahany ihany koa amin'ny lafin'ny resaka hoe droit d'inscription na ohatra zany fa ny ray aman-dreny kosa tsy maintsy mandray anjara foana zay manko ny stratégie le VCBID zany le participation any rehetrarehetra satria développement le ataonay fa tsy charité zany nomena zany latabatra folo individuel io satria spécial ho an'le zaza dia seza folo mitsy satria efa tamin'ny herintaona ny andra le zaza tokony hianatra reo dia ny dikan'izay zany voarairy zareo amin'ity taon'ity satria niindrana seza foana hatramin'izay zany le association. Sarotra ny mampita fahalalana amin'ireo ankizy manana fahasembanan'ireo taletsekoly eto amin'ity EPPID saingy efa nisy ny fiofanana manokana izay nomena ireo mpanabe ireo. Misedra olana ihany koa ny sekoly indrindra fa eo amin'ny lafiny mpampianatra sy ny fotodrafitrasy. Ny olana sedrainay koa zany dia eo amin'ny resaka mpampianatra satria arak'izay le niteneniko teo hoe tsy mitsaha mitombony isan'ny mpianatra raha ny tokony ho izy mankony dia mpampianatra ray ho an'ny ankizy 10 nefa ny mpampianatra 4 zao ny anay no eto ny mpianatra efa ho 50 latsaka kely 47 eo zany ny mpianatra dia tsy zakan'le mpampianatra 4 dia manampy an'le mpampianatra moa zany dia ny efitra amin'ny fianarana koa tsy ampy. Commune 9 ato anatin'ny fahatro vakinankaratra no iasany tetika Safanilo VCBID amin'ny fampidirana an-tsekoly ireo zaza manana fahasembanana. Andray anjara amin'ny World Skills any Namibia amin'ny volana martsa 2024 i Madagasikara amin'ny skady fandrahoana sakafo sy fahaizana mikirakira ao anaty salle ho tototsaina ny 17 septambra izao kosa amin'ny fifanintsanana ho an'ireo mpianatra malagasy miisa 4 Michel Aranarjo. Mpianatra malagasy miisa 4 no hifaninana amin'ny World Skills National hiatrehana ny World Skills any Namibia ny taona 2024. Ity farany izay fifaninana Jeux Olympiques ho an'ny karazana asa tanana rehetra. Ny fifanitsahana ho an'ireo malagasy izay tototsaina ny 17 septambra izao. Ho amin'ity fandraisana anjarana voalohany Madagasikara ity, ny asa fandrahoana sakafo sy fikirakirana ny service en salle no ataon'izy ireo. Natao mihitsy ilay izy mba ampiakarana avo dia avo no niveau amin'ny mpianatritsika amin'ny resaka hoe cuisine sy restauration zany. Dia ankizy anaky efa nisy sélection régionale dia amin'ny 19 septembre io no atao ny sélection nationale. Dia rehefa natao zany fampahafantarana natao sélection régionale dia école 4 no andray anjara amin'le championnat national. Voalohany indrindra école centre de formation lycée professionnel azafany ny Nosbe Jamanjara. Dia faharoa Esva Antsirabe. Dia fahatelo centre de formation professionnelle à Morondava, école Asfort eto Antananarivo, dia Vatel eto Antananarivo. Dia ireo zany misy ankizy anaky-4 anao compétition en cuisine dia anaky 5 anao répétition en salle. Somary avoavo azo tao hoe avolenta mihitsy ny niveau angatahana amin'ny ankizy amin'io fa efa ny s'entraîner moa zareo dia tena izahana hoe organisena tsara les compétitions. Amin'ny ankapobeny entina ampiakarina ny fahaizan'ireo mpianatra ary indrindra hitondrana avo ny anaran'ny Madagasikara no antony izao fifaninana izao. Tena tombony rehefa manao compétition dia manatsara ny niveau. Hitanareo ngamba ny matoa misy an'ireny Jeux Olympiques amin'ny sport reny dia participer amin'ireny lasa miakatra be ny niveau avy eo. Dia ohatr'izay koa tsy sport fa tena asa mihitsy fa asiana compétition azy mba toa mba tsara hiatsara foana zany niveau amin'ny mpianatritsika. Dia izay mihitsy ny antenenay amin'izy ity hoe voalohany indrindra sady manatsara niveau sy ampahafantarana ny mpianatra rehetrarehetra Madagasikara fa misy asa be da be mahaliana tsara ahafahana tena mivelona ary tena hoe manana niveau international tena ambony be. Ianao zany ange rehefa chef international karamanao ny tena tsara be mihitsy. Tsara karamanona directeur général na société ianao rehefa tena manana niveau ambony be amin'ny resaka hoe fahaizana mitantana restaurant na fahaizana cuisine. Dia izay indrindra zany ny tanjonay ny organiser an'ity compétition ity hoe mba ny sekoly rehetrarehetra mba tena hiakatra daholo ny niveauany mba hiakatra ny
nivoan'ny mpianatritsika eto Madagasikara dia mba afaka tena manana chef matanjaka ty eto Madagasikara. Raha tsy ivona ny 9 septambra 2024 no tontosaina amin'ny Novotel Ivandry ny World Skills National azon'ireo olon-tsotra 20 voalohany misoratra anarana amin'ny pezin'izy ireo hatrehany. Ny martsa 2024 kosa ny World Skills Africa ny Namibia ary ny taona 2024 ny World Skills Mondial any Lyon. Tontolo ny kitra kosa indray dia mandray anjara amin'ny Coupe de la CAF ny club malagasy ny CFFA no isoltenan'ny Madagasikara amin'ny zany ka ny amin'ny alahady ho avy zao ny iona amin'ny club iray avao Zambie izy ireo. Yves Richard. Raha ny ekipa pirenena malagasy no nifatohan'ny maso ny mpankafy baolina kitra tato ato, indrindra mahakasika ny fivoarany anatin'ny fifanitsanana iadiana ny tompon-dakiran-tany amin'ny taranja baolina kitra. Voasolitena amin'ny Coupe de la CAF na ny Confédération africaine de football ihany koa isika amin'ny alalan'ny CFFA na ny Centre de formation de football d'Andoharany fotsy izay eo amin'ny club avy ato sy Zambie ny alahady ho avy zao. Ny ekipan'ny CFFA fotsy team moa zany ao anatin'ity Coupe de la Confédération africaine des clubs aty dia tena zavatra lehibe tokoa ary andradraintsika malagasy mihitsy zany mba hanana an'izany hoe fahafana mahazo ny amboara zany. Ny mahazava-dehibe anio dia ny fahafahantsika malagasy foana mandray anjara ao anatin'ny lalao iraisam-pirenena. Ny ampiakatra foana zany nivoan'ny le club zany. Ary ahitana zany hoe rehefa milalao izy dia ahitana foana ny échange hoe ahoana ny avoletan'ny teknikan'ny club any Afrika zany. Takina trany araka izany fanohanany rehetra indrindra ny mpankafy ny taranja baolina kitra. Mandritra ny lalao ny alahady ho avy zao. Zava-dehibe amin'ny fampivelarana ny taranja eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fandraisana anjara anatin'ny Coupe de la CAF izay efa nandrina ny club africaine 12 ho iatran'ny filohan'ny section na Varadrano. Zava-dehibe zany aloha no ahafahantsika zany mandresa an'ireo club ireo satria avy amin'ireo club ireo koa nge zao no mety isolitena ho lasa sélection mibarea rehefa kelikely eo dia ireo zany dia efa manomboka fa mahita hoe lalao maro samihafa ahafahandreo zany araka ilay teneniko teo ny resaka ara teknika, resaka ahafahan'zareo mijery hoe aiza ny andresena fomba fandresena an'ireo afrikana satria tsika zany na miainga any amin'ny CAN na miainga any amin'ny Coupe du Monde dia tsy maintsy any amin'ny continent foana no miainga zany ny lalao rehetrarehetra amin'ny fanitsanana. Milaza nefa vonona amin'ny fiarovana ny vononay pirenena ny CFFA. Ireto faran'izay nifandona tamin'ny ekipa pirenena malagasy nandritra lalao ara-piralahiana nentina nokana ny kianja Bareny sabotsy lasa teo. Aorian'ny lalao ho tanterahana etsy Mahamasina ny 17 ny volana no tanterahana any Zambie. Lalao miverina ho an'ny Botonta. Mipandresy amin'ny club avao Zanzibar sy ny Interclub de Luanda ao Angola no iandry ny CFFA. Raha toka afabela amin'ny Zambie. Raha ny bare kosa indray fandretsena intelo ariady zaly iray farafahakeliny no andrasana amin'ireo lalao efatrambiny. Raha mbola te hanono nofinofiny anatin'izay fifanitsanana ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany zay. Vaovao nilatsaka amin'izao fotoana izao dia voatendry nandritra ny filan-kevitry ministra nandritra nyity androany ity ny tale général vaovaon'ny trésor public tsy zany fandremato André Rajaofetra zay inspecteur du trésor ary efa ihany koa tatana ny imprimerie nationale. Vatika maresaka iraisam-pirenena isika dia nanomboka androany fotoam-pitsarana goavana mahakasika ny asa fampiroroana na hafatesana olona manodidina ny 30 tany Frantsa ny 13 Novambra 2024 aritra 9 volana ny fotoam-pitsarana fanadina. Entona taty aoriany asa fampiroroana goavana na hafatesana olona 30 anaratrana olona mahery ny 700 tany Frantsa ny 13 Novambra 2024. Nanomboka androany indray ny fotoam-pitsarana mahakasika ny raharaha. Mandidina ny 700 olona ijoro vavolombelona mandritra ny 9 volana anatanterahana ny fotoam-pitsarana ary tafiakatra 270 taoma ny antota taratasy hodiniana. Ankoatr'ireo olona 10 ny voaroroy amin'ity raharaha ity. Isa noverenana ho henona manokana mandritra izany Salah Abdeslam
ilay franco marocain raiky amin'ny 30 taona isany nanao ny asa fampiroroana mbola velona hatreto. Raha ivirinana ny zavantranga ny 13 novambra 2022. Pikara manady telo no nanatanteraka asa fampiroroana tamin'ireo toerana toa ny Stade de France sy ny terrasse parisienne ary ny efitrano fanaovana ny fampisehoana Bataclan. Etitra ny fiambenana sy ny fepetra raisin'ny fanjakana frantsay mandritra ny fanatanterahana ny fotoam-pitsarana izay farana ny 5 Mey 2022. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankatrana nanaraka izany soafatsy raha tolto. Belma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.